azo antsoantso nataon'ny parti Madagasikara nanety parti politika Madagasikara dia manentana ny olona rehetra sika manentana ny olona raha ny parti tsika misy koa ny avelany tena faly mihitsy a tena faly a namaly andriamanitra nataony ampysary androany tsisy orana faharoa namaly anareo a tonga daholo ary indrindra fa rehefa mpikarakara tsisy anavahana mihitsy a fa dia tena tonga daholo dia eto dia manamafy amin'ireo tsara fa zao a samy tionany ny fiaraha-miasa ty Madagasikara fa miantso zao a toromarika dia inonareo tsara hoe rehefa miantso zao data dia tokony dia arahana zay toromarika satria tena mandaly fahasarotana be ny firenentsika zao mila anareo aho tena naraka tsara zay toromarika izy zay baiko menanareo dia hitatsika eo ny vokatra satria amin'izao fotoana zao a commune Antananarivo nde sara inona atao hoe commune Antananarivo commune Antananarivo a dia tena ao anatin'ny capitalny ary izy a no mitondra ny asina Antananarivo manana statut particulier ary indrindrindrindra eto mibekoniny indrindra manana délégation a manana délégué enina arrondissement io zany a tokony jerevana akaiky dia akaiky andresaka tamin'izao zay maly hoe sao dia mbo azo heverina ihany a namerenana andreo le conseil municipal reo satria tena tsy mety fa baranahany sa manao zay say patana tsy mety zany ary tompona ndraiky tena tena malala tsara ohatra zao ny zavatra misy mbola tsisy zany hoe tsisy conseiller zany teo hatramin'izay dia ny zavatra anankiray resahana anareo tompona ndraiky tany ambonimbony any na ny ambanimbany any dia jereo aloha ny fiainany vahoaka dia maika tena maika zany satria ny fako zao a ny loto zao a dia raha sanatika tsy voary reo a dia mitondra retina indray dia manaraka eo amin'ilay chef de gouvernement na ny premier ministre hitatsika tsara ny zavatra nitranga teo tsy mipetraka roa volana telo volana dia avelavelontsika hita moa maratsy raha ifampidinihana izy io afaka midinika anareo ke zay manana olona koa ke zay ifampidinika tsika efa tsy rany anay dia manginy zay tsy rany anareo dia manginy nareo zay natao hoe maromaro fahaizasana zay natao hoe consensus mba olona tena hifanarahana ny lany eo hitako zao fa matakatra koa reo le société civile leo ka dia zay zany mba hitsokoa zay hoe aloha tena miresaka miaraka satria ny hevitry ny maro atakadabo dia manome hevitra hoe alohantsika mihaona dia mifampiresaka hoe mety ve ty na tsy mety ty satria mety tsy hitanareo ny zavatra ataonareo fa mety tsy hita fa dia aoka sika tsy hiaro ny vatana olona hoe arovany ihany fa olona fataka fa alohantsika hiaro an'le foto-kevitra tadidika mihitsiny alohan'ny anendrenany tsay iny inona zany tsy mitondra lenina matetika vao mihinana hirana an'inona dia nirany zay tsy azo tisahantena zay satria zay nanaiky zay natao hoe consensus inareo raha nanaiky dia tsy mitabataba zay tsy nomeny doly zatra nangatana tateoriana vao fataka misy lala dia mba tsy hiverina am'izay tsy fa tena hitatsika izy dia ifampiresahana manaraka an'izay a efa zava-dehibe no ezaka nataony fanavoazana fa zavatra tsy vova tahaka izay a mety tsy satria alainy olona modely reo olona tsy miteny reo a misy zavatra ho an-tsainy eo misy zavatra fatany eo reo mpanao politika ireo malala zavatra betsaka izy reo fa tsy mbola misy mitarika fa dia zay zany ty firesahana aminareo ty mpambolekazo aty satria mantsy mba relax dia afaka miresaka tsara hoe zao fahitako azy ty hazo maniry tsara be ty sy anatin'ny zavaboary ty zao a aoka sika nazy tsara miasima olombelona zay aloha zavatra lehibe miasima dia olo io a manana miasina io a mba tsy dia tena vigavigaina tsy dia gadragadraina fa mba enona ihany izy dia fa tsy mety moa eo migakory atao zay zany mba afaka atao aminareo e dia nareo koa nivoaka malagasy za aloha dia mahamety toky fa ny timony dia anaraka tsara zay toromarika meko azy meko azy hoe a na tsy migarantry hoe nareo mibaiko dia naika eo zay misaotra monsieur le président amin'ny fitenenana ny teniko voalohany monsieur le président dia fisaorana tamin'ny fanomezana nomenao
nampitondraina boropolitika tonga tany Tomasina satria amin'ny filoha-hevitry ny faritany Tomasina anazy dia voaray ny fanomezana avy aminao ary rehefa voatsinjara aza izany fanomezana izany sitraka eto matory tompoko hovaliana raha mahatsia efa tsy ho ela avy zany. Namboly azy tsika aloha natsonona dia tonga dia hoy za vao nahita antsika be da be hanomboka ho tsara tsy raha ty vao manomboka izy io aza malaky magitagitaka za bisao vao fambolena azo ny antsona antsika dia tonga antsika fa mbola misy zavatra tsaratsara kokoa no famboleka azo antsona nareo tsy ho ela dia ho avy koa nareo araky ny teny misy mavamoaka na jojoro be teo hoe amboly karazan-javatra be dia be tsika io amboly fanjakana tsara tatana efa fotoanan'izao rehefa nitsana manga amboletsika zay zavatra ava mety atao amin'le iran'izy rasony dia be zay na marina kely ny teny ohatra ny ho tsara zay anao fa nareo mafany zay marazo tialokaloka ty dia tene metimety fa nareo mamay aleo oui nenokosabetafana aleo marana tokabanka misada betsaka atsika mirasoana agazioa ae ty kosa farany miaramitsika minoa ale mara o minoa minoa fanani tsy ho apitso enini no aleretsy fa izy Gasikara miarahaba atsika rehetra miarahaba manokana ny filomaha-karavalomana zay mitarika atsika hatrany amin'izay tena mahasoa no avy ny taranaka sy no avy ny firenena. Misaotra an'Andriamanitra tsika nahavita ny famboleka-azo androany. Misaotra nareo rehetra ihany koa tonga namaly ny antso araky ny efa nambara ombenimboeny teo manorina no avy ny taranaka isika ary manangana ny firenena vanina. Ny fananganana ny firenena vanina dia tsy vitan'ny kabary fotsiny na tsy vitan'ny teny fotsiny fa tsy maintsy atao amin'ny fandraisana andraikitra dia isaorana antsika be dia be amin'izao fa avondrona antsika izao ny miaro ny tontolo iainana. Misaotra ny ray aman-dreny rehetra ihany koa satria mandinika ety dia tena be dia be ny ankizy kely tonga ety. Tena isaorana manokana ianareo isaorana manokana ny ankizy kely rehetra izay tonga androany koa reny no manamarika fa tsy mialonjafy any atoko timma ary reny no avy ny timma raha pitso raha afaka pitso dia hoe navelona reny atoko-tiky Madagasikara araky ny efa nambarantsika ombenimbeny fanambo roa lehibe ny miandratsika atoko timma ao anatin'ny roa taona farafahaelo. Voalohany manamafy orina ny atoko-tiky Madagasikara fa ny faharoa dia ny fiatsehana fifidianana izay tsy azontsika atao tsinotsinona satria atsona mamboly azo ary tsika tonga anangana firenena vanina ve tsika tsy ho tonga dia manatena tsika rehetra ny fietsehana hatramin'izay misaotra ny avy any amin'ny faritra rehetra tonga eto, misaotra ny vehivavy, misaotra ny tanora, misaotra ny mpianatra izay manatrika eto na tsy ao anatin'ny atoko-tiky Madagasikara. Manentana anareo rehetra izay tsy tonga eto ihany koa hanao ny fihetsika toy izao any amin'ny toerana misy anareo ihany. Ary milaza koa zay fa anomboka hetsika koa zao zay ao aoriana ny fitetezam-paritany handeha hitsidika ny distrika rehetra any anaovantsika izay fiomanana ny fifidianana izay. Mariako ny atoko velona dia atoko mihetsika, mila mihetsika tsika rehetra fa miankina amintsika no avy ny firenena. Misaotra tomboky lany mankasitraka tomboky vavy. Avany io sy fiteny vary zany dia nareo afoko miarabanareo natratony taona nanao zava-dehibe itifianany tireo na eo misy famboleka-azo iarahana amin'ny tiky Madagasikara dia tena nahaviany io sy ny tonga mba hiaraka antsika. Dia ty andre misy le président hoentina any amin'ny vahoakany io sy ny faritrombe mba tsy ho tantarana ny zava-misy eto Madagasikara dia tonga ty iaino dia tena ampita ny zava-misy marina satria misy zavatra olazainao. Makasitraka tsika rehetra, makasitraka monsieur le président. Président,
miaraba amin'ny vahoaka na anina moa le tanàna ety anina lasa tanety fokotanina tanety vodivorona salama reka ane député Edy avy any Jorobe le teny androany a tsotra kely raisina avy amin'ny afatra napetraky président Valoanina teo itsika mamboly azo mamboly azo mamboly aina mamboly azo mamboly fampandrosoana ka zao efa nisy volentsika taloha na volenareo taloha reny ohatr'izay koa ny tim volentsika andrany tim marapitso mamboly tim mamboly azo ao a ho ataotsika maro be raky Madagasikara ny fambolekazo ho ataotsika maro be raky Madagasikara ny fambolena tim ao a izay miaraka amitsika mamboly fampandrosoana ka izay zany aleo amboly korotana zay tianao korotana aleo amboly fahakalana zay mamboly fahakalana aleo amboly fanilokiliana zay tia amboly fanilokiliana fa raha tia amboly fampandrosoana miaraha amin'ny tim ihany mampandroso président Valomanana ihany mampandroso